Afaliana ho anay hatrany mandroso any tokantranonareo amin'ny alalan'ity fandarana santé hebdo ity miarahaba ary manasanao hiaraka aminay indray hatramin'ny farany. Homamiadana mahazo ny tsinahibe cancer colorectal izay no loha hevitra hoentinay eto amin'ny tapany voalohany fandarana androany. Inona no antony? Homamiadana mitana larana fahatelo mpahazo ny olona maneran-tany, izany homamiadany tsinahibe izany. Raha ny homamiadan'ny afikafoka ny voalohany ary ny homamiadan'ny nono no mitana larana faharoa. Betsaka no tratran'izany hoe homamiadan'ny tsinahibe izany ary miha tanora saika maneran-tany ihany koa na ahitana an'izay dranga izay. Efa azo atao tsara mandray tanana an'izany satria ny fandidiana no isan'ny fitsaboana sy fandraisana tanana voalohany. Tsy maintsy atao amin'izany homamiadan'ny tsinay izany. Azo atao eto amintsika maro ny toerana efa mandray tanana an'izany. Ho hitantsika eo amin'ny tapany voalohany fandarana mahakasika izay. Ny tapany faharoa fandarana kosa iresahantsika ny fandehanana ranorona. Misy olona izay voavoadona kely ny orona na mararirary kely ny loha na tsisy antony akory dia mandeha ny ranorona. Inona no mety mahatonga an'izay? Inona no mety hoe tokony ampiaya ao ambadika izay ary inona no fandraisana tanana mifanandrify amin'izay? Ho hitantsika amin'ny tapany faharoa fandarana androany izay. Avy hatrany ara ho jerentsika aloha hevitra voalohany izay iresahantsika mahakasika ny homamiadan'ny tsinahibe. Teo anelanela ny taona 2024, 2024, manodidina ny 2 tapitrisa isan-taona ny tranga vaovao hita amin'ny homamiadan'ny tsinahibe maneran-tany araka ny antotanisana voka ny vondrona maneran-tany ho an'ny fahasalamana. Manodidina ny 1000 isan-taona izany eto Madagasikara. Homamiadana mitana larana fahatelo maneran-tany ihany koa ny homamiadan'ny tsinahibe. Raha ny homamiadan'ny afikafoka no larana voalohany ary ny homamiadan'ny nono no larana faharoa. Homamiadana moa zany fivadian'ny fitombon'ny sela eo amin'ny tova ray izay tokony hoe tsy manara-dalàna intsony izy raha tokony hoe izara roa dia lasa mizara fito valo dia mivadika aretina dia iny le lasa hoe tumeur maligna dia homamiadana. Homamiadan'ny tsinahibe dia ny fitambaran'ny homamiadana rehetra izay maniry eo amin'ny rindrin'ny tsinahibe avy ao anatiny. Satria misy efatra sosina zany rindrina ny tsinahibe dia avy aty ivelany avy ao anatiny dia ilay ao anatin'ilay fandanovany maloto eo no maniry ny homamiadan'ny tsinahibe. Maro ireo mety ahatonga ny homamiadan'ny tsinahibe. Mety hanaranaka toy ireo homamiadana rehetra izy fa ny antony ara-tontolo iainana, ny fomba fiaina sy ny fomba fisakafoana dia mety hitarika any amin'ny homamiadan'ny tsinahibe ihany koa. Facteur environnementaux ny fitenay azy avy amin'ny tontolo iainantsika ny fomba fisakafoanantsika dia matetika zany ny sakafo be hena mena hohanina mihoatra ny tokony ho izy dia mety hahatonga ny homamiadan'ny tsinahibe. Raha ohatra koa zany tsika tia mihinana sakafo nomanina na andrahoina tamin'ny hafanana ambony be na menaka mafana be na rano mafana be hafanana ambony be ohatra ireny grillade, barbecue reny, raha atao matetika reny dia manimba ny tsinay izy amin'ny farany na hoe menaka mafana be na mpangatsiahana dia averina andrahoina sakafo ny apitson'iny afaka apitson'iny rehefa nandalo an'izay hafanana tafa ohatra izay zany izy dia efa mipetraka ao le hoe élément cancérigène izay mitarika ny fitombon'ny sela misy homamiadana. Ny fiainantsika koa le amin'ny asantsika amin'izao na vavy na lahy dia le mipetraka lava. Vitsy zany ny fotoana andandanana sy anaovana fanatanjahantena fa matetika tsika zany mipetraka ny fotoana ny akamaroan'ny fotoanantsika anisany mety hahatonga ny fanirian'ny homamiadana koa zany dia torak'izany koa ny lanja mihoatra be, obésité ozy ny teny frantsay, fahatavezana dia ireny zany tena anisany mahatonga ny homamiadana tsy nairery fa ny homamiadana rehetra mihitsy dia indraindray ao anatin'ny obésité io ny resaka fifohana sigara be loatra moa zany fifohana sigara mihitsy fisotroana toaka dia anisany mahatonga ny homamiadan'ny tsinahibe. Tsy dia ahenoana fanaintainana ny homamiadan'ny tsinahibe raha mbola tsy tonga any amin'ny fahasarotana.
arakaraka ny toerana ipetrahan'ity homamiadana ity no fitrangan'ny aretina fa amin'ny ankapobeny misy raha mivoaka aty amin'ny maloto avoakan'ny olombelona indraindray izy io raha tsy hita maso fa rehefa tena lasalasa lavitra zay le aretina dia misy raha ny kakahan'le olona fomba fisehony koa ary iny ny tena matetika dia le mitohana le olona satria le fivitosana zany mitombo ao anatin'le tsinay dia lasa tsy mandefa rivotra tsony izy dia ny hafarany mety tsy kakatsony dia iny le atao hoe occlusion dia indray zany efa stade de complication matetika mivalana izy na matetika mitohana na mifandimby le mitohana sy mivalana dia rehefa tsy ohatran'ny sanandro zany dia tokony manatona hôpitaly le olona satria mety efa fanomboana homamiadana izay sy raha ohatra ka aty amin'ny homamiadan'ny rectum le aty amin'ny farany zany dia matetika indray zany ny any tena matetika pitranga mivalana le olona na matsiaro izy hoe te handeha hivoaka poritra nefa tonga any amin'ny trano fivoahana izy tsy zavatra mivoaka dia indraindray koa izy matsiaro hoe mivoaka izy dia nefa tsy afapo ohatra maheno izy hoe mbola misy tavela izy zany dia eo koa ny tsy fahazotoana misakafo dia eo koa le atsatra le olona tsy fantatra ny antony fa ohatrany hoe fotsy atsatra eny izy dia iny le hoe anémie le teneniko teo le mandeha raha indraindray tsy hita indraindray hita dia ny farany moa zany tena hoe reraka tanteraka le olona dia iny le hoe le état général mihitsy zany no altéré fiteny azy dia ny cancer rehetra mihitsy manao ohatr'izay fa tsy ny homamiadana irery ihany. Tsina amin'ny ankapobeny no ahitana ny homamiadan'ny tsinay be araka izany raha mbola tsy tonga amin'ny fahasarotana. Mety hoe nitaraina namonjy dokotera zany ianao dia narary lamosina ianao nanary an-doty dia dokotera hoe ndana mba manao écho kely na ndana mba manao scanner kely tsisy ninina zany fa zavatra hafa nitarainana dia nanao scanner dia hita dia iny atao hoe découverte fortuite dia iny nefa ny tena irina mpitsabo mpandidy sy ny hôpitaly satria rehefa hita iny dia mba hita amin'ny le hoe vao nanomboka dia tena azo tsaboana tsara ny homamiadan'ny tsinay raha amin'izay fazy izay le vao manomboka izay dia indraindray zany ary ny ankamaroany efa maheno tranga ny olona anankiray izay izy vao tonga dia le tranga teneniko teo hoe mandeha raha marary kibo reny zany reny le complication dia le complication amin'izay anankitelo izy amin'ny homamiadan'ny tsinay zany dia ny voalohany zany le mitohana occlusion tsy mandeha tsony na ny rivotra na ny kaka eo amin'ny 24 heures eo indray andro indroa andro arakaraka ny marary io zakany le izy dia mety mbola mihinan-kinam-panafody ihany izy misy 3 andro misy tonga dia tonga izy rehefa hitany hoe satria mibotsina ny kibony dia marary ny kibony dia izay fitohanana izay eo amin'ny 80 isan-jato ny fahitana azy hoe efa occlusion le olona vao tonga ao aminay dia fomba fisehoany iray koa zany le mandeha raha fa tsy dia matetika noho ny occlusion iny zany fa mandeha raha le olona mikaka raha mivoaka raha mihitsy ny rehefa mivoaka dia iny koa zany mampatahotra iny dia satria mety ho lany le raha na dia tsisy manaintaina arany dia ny fakitranga fahatelo le hoe vaky le fitenitsika azy perforation izy amin'ny teny eny amin'ny fianarana anazy eny amin'ny anjery manontolo perforation diastatique zany hoe feno be le tsinay amin'le misy mitohana dia nefa misakafo foana le olona dia avy eo rehefa avy eo izy mitohana ela be iny mbola tsy nanatony izy tamin'le efa eniny hoe tsisy rivotra tsisy kakatsony dia farany vaky tena rovotra mihitsy le tsinay perforation ary tena manahirana mitsabo azy. Ny fanaovana fitiliana amin'ny alalan'ny coloscopie izay tsy sarotra eto amintsika no isan'ny fisorohana voalohany ho an'ny homamiadan'ny tsinay be. Ny coloscopie zany ny fitiliana tena ahitana indrindra ny homamiadana dia io coloscopie io misy fitaovana zany atsofoka avy aty amin'ny lavaka ivoahan'ny maloto dia apatoriana kely zany le olona efa misy papatory koa zany eo manao azy dia misy jiro iny zavatra iny dia mandehandeha any anaty tsinay ihany mitily an'le hoe aiza le toerana aiza amin'le tsinay nitenentsika teo ny toerana misy an'le homamiadana dia misy fahita lavitra mihitsy ijerevana azy dia raha vao misy hoe tranga zany mampiahy an'ny dokotera hoe sao de homamiadan'ny tsinay ity dia tonga dia le coloscopie io ny tena référence tsy maintsy atao dia nefa mbola io koa ny ahafahana manaraka ny homamiadana efa niala hoe sao dia mbola misy maniry dia izay zany tena hoe le coloscopie zany tena zavatra tena manandanja mihitsy amin'ny fitiliana amin'ny fanaraha-maso ny homamiadana
dia nefa zavatra vita soamantsara eto amintsika sady tsela be ohatra amin'ny fandidiana. Ny fanaovana ny fandidiana no fandraisana ny tanana azo antoka indrindra ho an'ny omamiada ny tsinaibe. Fandidiana izay ialohavana fikaonan-doha eo amin'ireo mpitsabo sy mpandidy ary ireo mpisehatra amin'ny fahasalamana rehetra voakasika izany. Tsy mpandidy rery no manapa-kevitra fa isaky ny andeha anao aka fanapa-kevitra ho ana marary iray zay sady tsy mitovy ny dingana misy azy dia tsy maintsy miara miresaka ny chirurgien izahay, oncologue ny mpanao ny chimiothérapie sy ny radiothérapie, dia ny mpanao scanner koa miara mandinika aminay eo, zay le lazainay hoe RCP, réunion de concertation multidisciplinaire. Eo daholo zany spécialité rehetra, zay vao tapa-kevitra hoe didina aloha ty, aleo aloha atao chimio ty, alefaso aloha ny scanner. Dia ny tena herin'ireo koa zany ny anatomopathologiste, ireny zany tena hoe ilaina amin'le hoe raha vita tily le izy amin'ny biopsie na amin'ny fandidiana hoe voala le izy dia alefa any amin'ny anatomopathologiste any amin'ny laboratoire misy eto amintsika anamarinana hoe tena misy sela misy omamiadana tokoa le izy. Dia ny fitsaboana dia tsy maintsy fididiana, tsisy hoe omamiadany tsinay zany ka efa voatily efa voamarina hoe omamiadany tsinay ty dia tsy didiana zany, fa tena hoe tsy maintsy misy fandidiana andalovany fa miovaova zany le fandidiana atao arakaraky n'le dingana ahitanay azy. Satria raha hitanay ny voalohany izy zany dia tena azo asorina tsara ny tsinay, azo anapahana le tsinay misy an'le fivotosana dia avy eo atoy na amin'ny avio na amin'ny havanana na aty amin'le rectum. Dia rehefa le hoe stade somary lavidavitra izy indrindrandrindra moa zany amin'le hoe mitohana le occlusion iny mbola afaka didiana koa iny fa indraindray zany iny tsy maintsy hoe avoaka eo amin'ny kibo aloha ny tsinay le nitohana iny fa tsy tonga dia atoy dia lasa mandalo fandidiana indroy zany satria mahafaka 2-3 volana iny dia averina. Raha aty amin'ny rectum indray dia tena misy hoe asorina mihitsy le rectum, samy hafa zany fa tsy maintsy mandalo fandidiana ny azahoana toky hoe ho sitrana ny cancer ny tsinaibe. Raha vao manomboka moa izy zany dia tena hoe ambony dia ambony le tapasitranana, fa na dia efa lasa lavitra ary izy indraindray misy hoe tsy azo esorina intsony le izy, fa noho ny hoe mitohana le olona zany dia tsy maintsy didiana ihany izy. Dia le teneniko zay avoaka eo amin'ny kibo le tsinay tena hoe tsy afaka mamoaka an'le eo amin'le alohan'le fivotosana tsy azo esorina intsony, zany rehetrarehetra zany mbola fandidiana daholo ihany. Fa ankoatran'io zany ankoatran'ny fandidiana dia misy le atao hoe chimiothérapie, radiothérapie rehefa voamarina zany hoe omamiadana na amin'izy vao manomboka na amin'izy eo atenatena na izy efa any amin'ny hoe efa misy métastase efa miparitaka dia misy an'io hoe arina amin'ny fandidiana misy an'io chimiothérapie. Indraindray le izy atao alohan'ny fandidiana fa ny dokotera zany miara-midinika raha vao manomboka izy zany matetika tena hoe any amin'ny 80 isan-jato any ny fahatokisana hoe ho sitrana le olona zany hoe tsy very ny omamiadana iny. Dia mandeha le hoe chimiothérapie ahafahany zareo zany mamantatra hoe ohatrohatry ny ahoana iny zany arakaraka ny fiparitahany zany le hoe fahasitranana na tsia, fa ny zavatra tsy miparitaka zany matetika tena hoe tena sitrana tanteraka raha mbola teo amin'ny tsinay fotsiny le izy. Dia fanaraha-maso mandeha isaky ny raha voadidina izy isam-bolana, dia avy eo rehefa hita hoe fa milamina izy dia mihemotra isaky ny 3 volana, dia isaky ny 9 bolana dia mbola mamerina ny coloscopie ny isa-taona satria misy fantatritsika ihany omamiadana fa misy risque hiverenany satria efa mandehandeha any anaty rà any le sela misy omamiadana. Ankoatra ny omamiadana mahazo ny tsinaibe, maro ireo aretina hafa mety ho hita ao amin'ny tsinay toy ny hémorroïde na fahatatahan'ny vavavoty, fissure anale izay tokony anatonana tobim-pahasalamana hatrany. Ny hôpitaly Joseph Ravoahangy Andrenavalona no ivitoerana ahitana ny fandidinan'ny omamiadan'ny tsinaibe raha eto Antananarivo renivohitra. Misy any Mahajanga sy amin'ireo faritra rehetra ahitana hôpitaly lehibe. Tsy tokony hiaotra na atahotra na hiahiahy akory isika satria ny fanaovana ny fitiliana amin'ny alalan'ilay fanaovana ny coloscopie moa zany no isany ahafahana mamaritra na mamantatra ny mety fitsiriana izay omamiadana izay. Dia izay no anentanana antsika hatrany
misy olona tokoa dia tena mitohana matetika izy misy olona tokoa dia tena mivalana matetika izy zay tsy fantatra mazava ny antony tsara ihany manao ny fitiliana satria araka ny namafisin'ny mpitsabo teo ny ahitana azy mialoha no azontsika vokatra tsara ary tahambony zany amin'ny fahasitranana manoloana n'izay hoe homamiada ny tsinaibe izay tsy natao ampiorooro akory no nitondrana indriny fa ampirisihana sy anampianantsika indrindraindrindra ara efa azo atao tsara ny mandray tanana ny fandidiana moa zany betsaka ny toerana ahafahana manatanteraka an'izany dia manentana antsika zany mba anantona ny tompo-pahasalamana raha toa mety hoe mahakasika anao ny momba ny loha hevitra anankiray no entin'ny profesora teo iny mety tsinitsinina akory dia mandeha ranorona ary mandeha ranorona maharitra tsy hita hoe ahoana ny anajanonana azy misy ny fanampanazavana azy hoentin'ny mpitsabo. azo sokajiana roa lehibe ny antony mahatonga ny fandehanana ranorona amin'ny ankapobeny. Voalohany, vokatry ny fisiana otrikaretina na dona na fivitosana hita ao anatin'ny orina. Antony faharoa, vokatry ny aretina avy amin'ny ra na avy amin'ny lalan-drà. Raisintsika voalohany ireo antony avy amin'ny orina sy ny manodidina azy. Voalohany amin'izany dia le vokatry ny otrikaretina manodidina an'io zany ohatra misy sery matetetika na misy ilay hoe sinusite. Mety mahatonga zany koa ohatra ny dona mahazo an'io olo io na zany tonga dia voadona mihitsy amin'ny orina io dia mety silaka leo anaty orina ao na dona ty amin'ny fatra lavidavitra ty amin'ny tarehy dia mety mandeha ranorona koa zany izy amin'izay fotoana izay. Na zany ilay izy aretina avy amin'ny lalan-drà zany, lalan-drà anatin'ny orina io zany. Mety misy koa ndraindray mety misy zavatra tafiditra anatin'ny orina io dia lasa mandeha rà izy io ndraindray. Na zany mety mafy mihitsy zany le dona ndraindray koa misy fandidiana izay tsy maintsy natao tamin'io manodidina ny orina io dia mety mahatonga izay raha mandeza koa zany. Misy koa zany ndraindray zavatra tsy maintsy natao zany le fampidinina sondy anaty orina ireny ohatra ny amin'ny fahasalaman'ilay olona zany. Ampidirina sakafo hohanina ohatran'izany dia mety misy zavatra voadona ao. Ndraindray dia tena hoe loza mihitsy loza-pifamoivoizana, fenjerana, ambony hazo, dona amin'ny fiarakodia, voadona iny tarehy iny dia mety amin'ny loko ohatra zany afatry ny tarehy dia mety mahatonga ranorona daholo zany. Dia ndraindray mety le taolana any anatin'ny le taolatava mihitsy no misaraka amin'izay fotoana izay dia betsaka koa ny hémorragie amin'izay fotoana izay vokatry ny loza zany dia tena maika dia maika fanidina amin'izay fotoana izay. Raha ohatra koa hoe mipotsaka io loha io maso sady mitepitepy le maso mipotsaka no misy ranorona mivoaka malaka an'izay maso mitepitepy izay dia izay koa zany maika satria misy lalan-drà zany vaky ao anatin'ny aoriana amin'ny maso io zany mahatonga le maso mitepitepy tsy le ranorona mandeha malaka an'izay fitepitepon'ny maso izay dia maika be zany ny fitsaboana tonga dia tsona fandidiana zany amin'ireo zavatra anankiroa izay voalaza ireo. Mety hiteraka fandehanana ranorona ihany koa ny fivitosana hita ny anatin'ny orina sy ny manodidina azy rehetra any. Dia zavatra mivoto ireny tena matetika tsy tonga dia mivoto be indray mandeha fa mivoto mendalana tsikelikely dia mihetsesina tsikelikely zany io orina io. Na mety miaraka amin'izany koa lasa misy fahadotona mahazo an'io loha io satria lasa misy nerf zany ny retsim-pandre voateriny izay fitosana izay dia inona ny zavatra mety mitranga mety mivilana ny tarehy, mivilana ny maso, mivilana ny rehefa misioka, mivilana ny vava, mivilana ny molotra, lela. Mety misondrovaka koa rehefa misakafo ohatra vokatry ilay fivitosana sady manery ny orina izay no manery ny any anaty lohany koa zany ilay izy. Dia ny mety mitranga ihany koa ohatra le sofina misy microbe ao anaty sofina ao zany microbe mety maharitra indrindra fa le any anaty sofina maharitra be ireny le mivoaka anana ireny ny sofina
dia indraindray sady mifandray koa zany le sofina sy le orona dia mety mitranga koa zany za zavatra zany. Ny indraindray zany ohatra raha olona mety le zavatra mivoto mety le homamiadana regny koa zany dia akoatry ny ran'orona mandeha dia misy fofona be zany mivoaka amin'ny orona iny fofona le zavatra hafaloha reny zany fitena ilay izy. Na indraindray koa misy fivotosana tsotra fotsiny anaty orona ao ren'le hoe fibrome na hoe angiome zany mo misy zavatra mivoto zany lalan-drano mivoto na ny misy mivoto anaty orona ao zany. Sokajy faharoa isan'ny mahatonga ny fandehanany ran'orona kosa antony avy amin'ny toe-batana amin'ny ankapobeny mihitsy. Anatin'izany ohatra ny fiakaran'ny tosi-drà. Rehefa miakatra zany no tosi-drà io dia indraindray mandeha raha orona. Na zany misy aretina mahazo ny lalan-drà amin'ny ankapobeny zany na vokatra na fisina microbe mihitsy ohatra zany fiavana typhoïde zao dia misongadina amin'ny fisina fanaviana be aretinan-doha malaikomana reraka be sy ny sisa marary aty amin'ny kibavanana aty dia indraindray koa zany dia mandeha ran'orona ny olona zay voan'izay fiavana typhoïde zay. Ny zavatra faharoa mety mitranga amin'le mandeha raha orona dia le maladie hémorragique iny moa zany le aretina mihitsy zany tonga dia mahatonga raha mandeha mahabe raha. Ina moa zany ny tsy fisina le singa ao anatin'ny raha ao zay mampivaingana voajanahary an'io raha io. Ao anatin'io raha io zany dia misy singa zay mampivaingana voajanahary an'io rahantsika io raha sendraka hoe mandeha raha zany le vatantsika. Ka rehefa tsy ao zay le singa mampivaingana zay dia zay no anisan'ny mahatonga le fandehanan'le le ran'orona. Indraindray izy io tena fa voajanahary amin'ilay olona mihitsiny. Na indraindray vokatry ny fanafody koa zay nohanina. Misy an'ireny fanafody reny ody manaintena reny indraindray ohatrany tsy ampoizina fihinana matetika dia hohanin'olona rehefa maharendoa izy dia mihinana fanafody. Nefa misy ny sasany amin'ireny mahatonga an'izay fandehanan'ny ran'orona zay. Dia misy koa ohatra ny aretina mihitsy azo teo aoriana ny fahavoazan'ny vo na ny rein zany insuffisance rénale moa fitentsika anazy zay na ny an'le hoe reny homamiadan'ny raha reny zany hémopathie moa fitena zay dia nisy mahatonga an'izay. Ny antony fahatelo indray resantsika amin'izay le aretina amin'ny ankapobeny zay dia le aretin'ny lalan-drà mihitsy amin'ny ankapobeny zany. Aretin'ny lalan-drà amin'ny ankapobeny zany satria rehefa misy raha mandeha zao ohatra misy fery zao tsika dia sady io lalan-drà io no mikarankinao azy mampijanona io raha io rahatra vetivety fa ao anatin'io raha io koa zany efa misy an'le singa mivaingana voajanahary manemitra ny ratra iny dia ren'le hoe mandry ny raha misy vaingan-drà dia avy eo mivadika takopely mampijanona io raha io. Dia zay zany misy olona tsy manana an'izay le singa voajanahary zay mahatonga azy mandeha raha. Ankoatra izany isan'ny mahatonga fandehanana ran'orona ihany koa ny fikorontanana ny jiro-panentana. Facteur endocrinien zay moa fitenan'ilay izy le ao anatin'le jiro-panentana zay zany misy hormone jiro-panentana miforona avy any amin'ny avao anatin'ny olombelona ao zany mpitaova-molona an'izay dia reny no mibaiko ny fiasan'ny taova amin'ny ankapobeny vao anaty misy glande zay misy glande thyroïde zay to mamolona an'izay hormone zay dia mbola misy fibaikoana avy aty amin'ny atoko koa zay zavatra zay dia iny le hormone thyroïdienne iny koa mibaiko ny fiasan'ny taova amin'ny ankapobeny mibaiko ny fiasan'ny
fahatongava le fatibolan'ireny a ny fipetrahany zaza mibaiko ny reny le zavatra mitranga amin'ny olona rehefa lehibe ireny izy a, ny volombava sy ny sisa, ny fisinytsirinaina lasy vavy be da be ny asany. Rehefa misy fikorontanana amin'izay le tsirim-panentana azy amin'ny ankapobeny a dia ao anatiny mety ny misy anisany a vosikajy anatin'izay koa zany a mahatonga an'izay le mandeha ran'olona izay a tsy nirehitra akory a tsy nirehitra fa misy apahany mahatonga an'izay. Ireo rehetra voatanisy ireo dia antony mety mahatonga fandehanana ran'olona avokoa. Ilaina nefa ny manajanona avy hatrany izany raha mandeha izany toy izao ny fomba tokony ho atao. Dia moa zany ny fomba faran'izay zotrotra atao rehefa mandeha ran'olona tapenana amin'ny tanana sy fanondro io olona io mandritra ny minitra vitsivitsy eo a dia tokony hijanona azy le raha amin'ny ankapobeny zany. Rehefa natao zany le fomba tototra natao ampijanonandraha le fiketohana ny orona miantso sika elaela folo minitra tsy mijanona dia hitanina mihitsy mamonjy dokotera afaran'izay malaky. Tsy tokony zany ny homandrimandritsika manaretina fa tsara foana zany raha vao mitranga izay fisina ran'olona izay na amin'ny olona tsotra na amin'ny zaza na amin'ny vehivavy bevoka dia hitanina foana tsika hamonjy dokotera hamonjy tom-pahasalamana hijery ny tena antony mahatonga le izy anaraka ny fitsaboana mba hampijanona izay ran'olona izay. Araka izany tsy tokony amaivanina velively ny fisiana trangana fandehanana ran'orona indrindra raha efa miverimberina matetika. Ankoatra izay efa noentin'ny dokotera teo dia amafisina sy entanina atao anatin'ny fandarana hatrany ny tokony ikojantsika ny hery fiarovana ao anatintsika izay ahafahantsika miady amin'ny fomba natoraly moa zany amin'ireny tsimokaretina na bibinaretina mety hoe manodidina antsika isan'andro miaraka amintsika amin'ny fiainana andavanandrontsika ireny tsy voatery hinana fanafody ianao na anatona tom-pahasalamana raha tsara ny hery fiarovana dia efa mety ho resinao ireny tsimokaretina isan-karazany manodidina antsika ireny. Ahoana no atao mba hahatsara ny hery fiarovana? Sakafo ara-pahasalamana. Ahoana le hoe ara-pahasalamana? Tsy matavy be voalanjalanja tsara ary legioma manta sy ny rano tsy adino isan'andro moa anatin'izay eo ihany koa ny fatoriana amin'ny fotoana tokony atoriana zava-dehibe ho an'ny fampakarana ny hery fiarovana izay hoe fahampian'ny torimaso izay ary indrindrindrindra ny fanaovana ny fanatanjahantena. Indraindray sika diso hevitra amin'ilay hoe mandeha tongotra efa mandeha tongotra foana isan'andro mankaty ampiasana na mandeha mianatra tsy izay le hoe mandeha tongotra asaina ataontsika isan'andro fa mandeha tongotra amin'ilay vitesse tsy miovana le hoe afainganam-pandeha tsy miova zany ary tsy miato mihitsy satria tsika rehefa mandeha tongotra mandeha miasa na mianatra rehefa reraka tsika mety hoe mijanona kely na hoe tsy mandeha tongotra mitohy be dia izay le tiana atao zany ao anatin'le hoe mila mandeha tongotra tsika rehefa tsy mavita manao tsemboka be satria ho an'ireo mpanao fifaninanana ara-panatanjahantena na hoe compétition no mila manao an'izay hoe tsemboka be izay fa ho antsika ho an'ny fitaizana vatantsika ny mandeha tongotra mandeha dia maika izay dia efa ampy ataontsika isan'andro. Mirary soa mirary fahasalamana ho anareo rehetra izay manaraka ny fandaharana amin'ny heriny toy izao indray ny fotoana antsika manaraka. Velomary tompoko.